Ho aminareo hatrany any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Manafaka ny zanany Andriamanitra. Manafaka ny zanany Andriamanitra. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio. Filazantsara araka amin'ny Matio 2:7-10 hatramin'ny 5:10 izay vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny efa lasa nandeha ireo, dia indro nisy anjelon'ny Tompo niseho tamin'ny Josefa tamin'ny nofo ka nanao hoe: mifoaza ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny, dia mandosira any Egipta, ary mitoera any ambara-pilazako aminao fa Heroda efa hitady ny zazakely ho vonony. Dia nifoha izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina, dia lasa nakany Egipta. Ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'ny Heroda mba hatanteraka izay nampilazaina ny Jehova ny mpaminany hoe: nantsoko hiala tany Egipta ny zanako. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manafaka ny zanany Andriamanitra. Eto dia ambaran'Andriamanitra fa zanany ilay zaza voateraka tao Betlehema ny Jodia, ary indro tandindomindoza lay zaza voateraka, ka Andriamanitra mihitsy no manomana ny lalana anafaka azy. Lalam-panafahana no manin'Andriamanitra ho an'ity zaza voateraka ity, ny handositra any Egipta. Raha vao miresaka hoe Egipta isika dia toa mampitamberina antsika amin'ny tantara fa i Josefa zanaky Jakoba dia nandeha tany Egipta no andevozona fahizay, ary indro Andriamanitra no nanomana planina anafaka azy. Raha hitantsika eto Heroda hamono ny zazalahy kely voateraka rehetra eran'ny fanjakana, dia tsaroantsika fa i Farao mpanjaka koa namono ny zazalahy kely voateraka rehetra tany Egipta fahizay. Kanefa Andriamanitra nanomana planina anafahana azy. Dia indro Mosesy lay nodadavina ho vonona no nitondra ny zanak'Israely hivoaka tao Egipta fahizay. Ilay Jesosy, zazakely izay nofofona ho vonona tamin'ny andron'ny Heroda, no mitondra fanafahana sy famonjena ho an'izao tontolo izao. Maro no mpandinika fa ity tantara voalaza ny mofinaina antsika ity no Eksodosy faharoa na Eksodosy vaovao, fanafahana vaovao ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Dia indro nierendoza lay zazalahy kely voateraka, ka satria Andriamanitra mihitsy no nanafaka azy. Izay tokony atao sy ampy ataon'ireto ray aman-dreniny dia ny manaraka tsy misy fepetra ny baikon'Andriamanitra niseho tamin'ny alalan'ny anjely. Toa somary manahirana, toa somary sarotra izany, zazakely voateraka entina handositra, ny andro alina, ary raha teo
any amin'ny tanàna hafa to jentilisa no hitondrana ny zaza. Ho mantsy ny voalaza eto hoe de ny fo izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina de lasa nakany Egipta. Ny fanahany fankatoavana tao amin'ny Josefa no antoko ny famonjena sy ny fanafahan'Andriamanitra azy. Zava-dehibe raha teo zany satria efa sary mitory sahady ny fitoriana ny filazany tsara maneran-tany makany amin'ny jentilisa sy ny olona rehetra. Lay Andriamanitra manafaka ny zanany de sady manaisitra ny zanany tsy ho azony fahafatesana no manokatra famonjena ho an'izay mila izany raha teo. Rehefa koa malala, tena voampirofo ny fahamarinana mesianika tamin'ity Jesoa Kristy zanak'Andriamanitra ity. Fa indro no hamarinina tamin'ny indray ny teny faminaniny Hosea mpaminany manao hoe nantsoko hiala tany Egipta ny zanako. Tena Mesi lay Jesoa Kristy, Mesi izay nafahan'Andriamanitra kanefa Mesi izay mitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao ihany koa. Zany raha teo no efa teniny fa raha ny zanaka no anafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Tatsika any amin'ny filazantsara araka ny Jaona 5 zany. Rehefa koa malala, amin'izao farany taona izao, amin'izao vao avy nandalovantsika ny Krismasy izao, ninona toe-javatra izay mampangorohoro anao, izay loza mandindona anao, izay mety ho mamatotra anao. Fotoan'izao andraisanao ny baikon'Andriamanitra, ny amin'ny fotoana hatokinao an'Andriamanitra hitantana ny fiainanao, omeo an'Andriamanitra indray ny fitondrana ny fiainanao de hoentiny any amin'ny fanafahana ianao. Mety tsy ho takatry ny sainao zany, tsy voafaritry ny eritreritrao, fa ekeo fotsiny, ankatoavy fotsiny de anafaka anao Andriamanitra. Vanim-potoana fanafahana zao rehefa malala, ianao izay voafatotry ny ota sy ny fahalotona amin'ny endriny maro samihafa, moa hoentinao hiampita ny taona vaovao va ny fahalotona mbola mamaritra anao ankehitriny. Moa entinao hiaraka aminao handihy taona vaovao indray reo ota maro izay mbola mahavoafatotra anao. Fotoana mety indrindra zao, fotoana mety faniampitso sa ho neninao sa ho efa tara loatra, fa fotoana mety zao anoloranao ny fiainanao, ny mombanao, ny hoavinao, ny manontolo amin'ny fiainanao amin'Andriamanitra, fa izy manafaka anao. Mety manana tebiteby zavatra mampangorohoro, mety misy tahotra noho ny amin'ny antony maro samihafa amin'ny fiainam-pianakaviana, amin'ny fiainan'ny fanompona, amin'ny fiainana arak'asa. Mety tandindomindoza ny asanao, mety misy fandroahana mpiasa mandondona any ho any. Apetrao amin'ny tompony ho avinao, ampetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao, fa izy no malala ny hevitra heverana anao, ary izy no efa manomana fanafahana anao amin'izany rehetra izany. Matokiry avako ny fitantanan'Andriamanitra, matokiry ny fitantanan'ny tompo, fa izy no efa niteny fa izao malala ny hevitra heverana anareo. Ny hevitry ny tompo hevitra hahatsaranao, hevitra hitondranao amin'ny fiadanana, hevitra izay ampamiratra indray ny masoandronao. Zany no tokony ho fantatrao. De aokary, atoky an'Andriamanitra amin'ny fonao sy ny sainao ary fanahinao ianao, ka ho tsapanao fa i Jesoa Kristy, lay zanaka nafahan'Andriamanitra,
no hitondra fanafahana ho anao ihany koa. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Ry Andriamanitra mpamonjy sy mpanafaka anay, manafaka anay amin'ny fotoan-tsarotra rehetra ianao, amin'ny zava-manahirana, eny amin'ny tebiteby sy ny ahiahy, amin'izay rehetra mampangorohoro ny fonay. Misaotra anao Tompo fa tsy avelanao irery zahay fa indro ianao miara-dalana aminay hatrany. Vavaka manokana izay mity andro anio ity, mba ahafahanay maneho eo anatrehanao ny finoanay, indrindra amin'izao farany taona izao, mba ho kristianina afaka mijoro vavolombelona, fa mpianatra ao marina tokoa izahay. Eo anatrehan'ireo ratso maro be izay miseho etsy sy aroa, eo anatrehan'ny hazakazaka makany amin'ny fahaverezana, dia ampio izay Tompo hijoro ka haneho mpianatra ao marina tokoa. Dia arovo ny fiangonanao, arovo ny kristianina tsiraray avy, tsy ho azo ny fakapana samihafa noho ny amin'ny filan-dratsy samihafa amin'izao farany taona izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, no anaovanay sy angatahanay izany mivavaka izany, misaotra Tompo. Amen.